Niteraka resabe mantsy ny dian'ny colonel Mikael izay nakany Dubai ary maro sahady ny feo mandeha etsiroa sy ny fanosoram-potakazy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka ny chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny dian'ny colonel Mikael tany Dubai no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto politika sy fiainam-pirenena mampiseho vangy ny irmara ny manao ny tsy mety indray no midingin-drambo. Mitaky ny tsy sy ny faniliana tanteraka izahay mba tsy ho resaka fotsiny fa aseho amin'ny fomba fiasa rehetra hoy hatrany Emile Avonsy Filbert izay nilaza fa tsy azo fidivirana Iandry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy raha tiana ny sy ny fitoniana. Mitaky fiarahana mba hisy ny fangaraharana hoe fanavoazana tokoa sa misy fanilihana sy fanenjehana politika hoy ny nambarany hatrany. Fanavoazana no resahana ka mila fanavoazana ny saina fa tsy fankahalana olona miteraka fanenjehana hoy hatrany ny nambarany Emile Avonsy Filbert. Tsara toerana hanome lesona ve ny volomboasary io ny fanontaniana izay mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny namono vahoaka mivantana na ankolaka sady namotika ny firenena indray ve ny hampidirina sy hikisakisaka indray no midingin-drambo. Io ihany koa ny fanontaniana izay napetraky ny mpanara-baovao amin'izao ankehitriny izao. Etsy ankilan'izay naneho hevitra i Patrick Raharmanana manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Gestion des pseringa no atao tao amin'ny groupe Sodia ka hoe nogazan'ny compte personnel ny an'ny banky izay misy 7 Mamravatomanga dia tsisy vola andoavana karaman'ny orinasa intsony. Io ny fanontaniana izay napetrany. Anga tsy manana compte en banque amin'ny anaran'ny orinasa. Livré daholo moa ireo fiara marobe izay novidiana ho an'ny ministera marobe ka iza no hoe mpandrobo. Mandeha izao ny audit araka ny nambarany hatrany. Aleo nareo mpiasa ny firongon'ireo mba hilamina ihany. Fa maro ny zavatra nataonareo izay nodinareo adala teto. Maro na mpiasa madinika ianareo izay 507,000 io. Fa hatsembohan'ny gasy izay nalain'ny debanareo ary hitanareo ihany koa izany io takinareo io amin'izao fotoana izao satria tsara ho marina fa nitokona ireo mpiasan'ny Sodia izay tsy handray karama intsony amin'ity volana Desambra ity araka ny volazan'izy ireo hatrany noho n'izay chômage teknika izay mahazo izy ireo amin'izao ankatoka ny fanakatonana ireo compte banky ny Mamravatomanga ireo. Dia mbola hoy hatrany Patrick Raharmanana aza matory manana retina mitohy ny tolona mahakasika ireo firongony volamena 2.10 taona ahondrana ve no lazaina fa 13 kilograma fotsiny ny efa any anaty coffre aza lazaina fa mivadika bolongam-by fantatro ny ady hatrehako tsy ataoko mampihemotra izany hoy ny nambarany hatrany. Madagasikara lavitra ny kolokolo ny tanjoko aoka ny malagasy sitraka ny harenany. Midika izany fa tena tsy handefitra mihitsiny amin'ireo rehetra izay efa zatra gaboraraka sy ireo rehetra izay efa zatra manao lalandrinina sy tantely afadrakotra amin'ny harem-pirenena i Patrick Raharmanana amin'izao ankehitriny izao. Ary miezaka mafy hiady amin'ny kolokolo izay sy hamongotra izay resaka kolokolo izay hatramin'ny fakany ireo rehetra izay miaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Araky ny voalazan'ny Prime Ministre Heritsalama Rajaonarivelo indray, fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ireo député teny Tsimbazaza teny ivonasa ary andro iorenan'ny fanavoazana ny fanamafisana ny fanjakana tan-dalàna antoko lehibe iantohana ny rariny ny fitoviana eo anatrehan'ny lalàna ary ny fitokisan'ny olona rehetra ny fanjakana. Avela hiasa amin'ny fahaleovantena ny tanteraka ny fitsarana sy ireo rafitra iadina amin'ny kolikoly. Tsy eken'ny fanavoazana intsony ny tsy maty manota, tsy misy ambon'ny lalàna, tsy misy tombotsoa fa adidy andraikitra ara-panjakana ho an'ny fanomponan'ny vahoaka no atao manomboka izao izy ireo hatrany. Mahakasika ny dian'ny foloan'ny fanavoazana tany Dubai indray, nanazava ny colonel Mikael Randrianirina tamin'iny andro ny alatsinainy 12 Desambra 2024 teny Iavoloha fa antony lehibe ho an'ny firenena no naleha tany Dubai. Tsy natao nahoraka be ny dia noho ny fiarovana ny ainy hoy izy hatrany. Fifampiresahana momba ny haikajy mirindra ahafahana manaramaso ny hetsika ny vola amina ora sy minitra eny anivon'ny faditserana na sy ny serana antsambo ary serana am-piaramanidina io no antony ray lehibe
fandefasana tanora misa 10,000 hiasany Dubai. Ny momba ilay teknôlôjia vaovao mamadika rivotra ho lasa rano, ny fananganana banky mineraly sy rafinerie d'or ahafahana manaramaso ny fiovan'ny volamena avy eo an-toerana makany Dubai izay sarotra afenina ho iza ary tsy maintsy hamarinina amin'ny alalan'ny taratasy. Midika izany fa mbola mitohy izany ity fananganana rafinerie d'or izay efa nataony fitondrana teo aloha ity asa raha mba hangarahara am'izay ity resaka rafinerie d'or ity amin'izao fotoana izao, satria mandeha be mantsy ny resaka mahakasika an'ity fanondrana volamena amina taonina maro ity tato ato zay. Arak'izany ara dia samy nitondra ny fanazavana ny amin'ny mahakasika an'izay dia ny filohan'ny fanavoazana tany Dubai izay avokoa ireo rehetra izay miaradia aminy amin'izao fotoana izao indrindra fa igasika Arafenso izay mitondra tenin'ny gouvernemanta amin'izao ankehitriny izao. Nilaza mazava tsara fa nanao sortie stratégique nakany a Dubai ny filohan'ny fanavoazana ary tsy natao nahoraka be mba fiarovana ny ainy sy mba ho fiarovana ireo rehetra antondiany tany an-toerana tany. Ary nilaza ihany koa izy ireo fa niaona tamin'ny olona izay mpanan-karena tany Dubai izy ireo mba hitady vahaolana maharitra eo anatrehan'izay fanavaozana sy ny vahaolana ho aroso ho an'ny voaka malagasy izay hoentina miady amin'ny krizy izay enan'ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao. Eny efa tsy takona fenina intsony moa izay fasahiranan'ny voaka malagasy izay amin'izao ankehitriny izao, fa kosa raha ireny fanantenana izay nataon'ireny tanora marobe izay nitokona tamin'ireny fotoan'andro ireny izay nangataka ny fanavaozana sy fiovana rafitra tanteraka mba hialana amin'ny rafitra izay nisy teo aloha. Izay no ampangainy rehetra fa tena efa tsy nahomby dia mbola tsy tena tafiditra tanteraka amin'izay fanovana tanteraka izay moa isika amin'izao fotoana izao ary mbola miandry an'izay tanteraka moa ny malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao. Raha toa ka niandrandra an'ilay Ibrahima Traoré Gasy zany isika dia asa angambany ho tanteraka an'ilay filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao ihany izay hoe Ibrahima Traoré Gasy zay izay nahavita nampiova ny fiainana tanteraka an'ireo firenena izay misy azy sy nahavita nampiova tanteraka an'ireo fotodrafitrasa sy ny fanavoazana goavana lehibe ao amin'ny firenena izay misy azy ao. Ka maniry fatratra an'izay ihany koa moa ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao mba hialana amin'ity resaka fiankinandoha lava tsy misy fiafarana izay lasa mivadika fanjanahana amin'ny fomba vaovao ity amin'izao ankehitriny izao. Ka izay sy zay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.